Salama daholo faly mahita anao indray izao. Dia mahatsiaro aho tamin'ny fotoana tamin'izaho nanomboka développement tamin'ny vao nila base de données voalohany faly taona lasa tany ho any izay ny teknôlôjia mbola tsy ohatry ny amin'izao. Dia ny fomba nanaovana base de données tamin'izany na ny fomba nanaovana projet mihitsy moa satria PHP koa nampiasaina tamin'izany dia ohatra hoe hampiasa MySQL ianao dia nampiasa outil ohatra ny Rewampy, Xampy, Lampy, misy karazany be dia be. Dia tao anatin'ny installation fotsiny dia efa misy erreur be dia be dia arakaraky ny machine anao dia misy karazana setup izany hoe tsy hitanao mihitsy very hevitra ianao hoe tsy mety mandeha ity tamin'izany aloha izaho tsy nanana accès tamin'ny internet koa. Eny mety nanana ihany fa any amin'ny cyber dia tsy mbola fantatra ihany koa ny valeur amin'ny internet tamin'izany. Amin'izao moa efa misy fitaovana mahafinaritra be tena hoe manamora an'izany zavatra rehetra izany ka raha ohatra ka hoe heure na jour mihitsy ary no nanaovana an'izany teo aloha dia izao ao anatin'ny segondra vitsy monja dia afaka manao setup na base de données ianao miaraka amin'ny Docker. Docker izany dia tena hoe fitaovana avy amin'Andriamanitra mihitsy nomen'Andriamanitra antsika hanamora ny asantsika amin'izao fotoana izao. Dia midingana rano ao anatin'izay dia voalohany aloha mi-download ny Docker. Dia amin'izao aloha izany manao recherche amin'ny Google i-download Docker dia avy eo télécharger na avy eto amin'ny site web ny Docker ilay izy dia rehefa télécharger izay dia ho anahy moa izy efa installé dia efa up to date izy eto 4.8.1 version amin'izao fotoana itenenako izao. Dia rehefa installé Docker ilay installation moa eto mety ho somary sarotsarotra arakaraky ny machine anao fa raha machine récent aloha dia tsy tokony misy problème mihitsy satria efa adapté amin'ny zavatra satria efa vaovao ilay izy dia efa be dia be ny zavatra efa vonona ao anatin'ny machine anao rehefa mi-installé Docker ianao. Raha misy erreur aza misalasala mihitsy manao recherche fa izay ny ao anatin'ny andavanandrom-piainantsika izay manao recherche foana isaky ny misy erreur. Dia rehefa installé Docker dia ho an'ilay ka antsika teo hoe i-installé MySQL dia ho anahy moa izany ny projet ako amin'izao efa tsy misy MySQL intsony na manaraka mety resako aminao hoe ohatry ny ahoana ny fomba igéreko base de données amin'izao. Fa efa tsisy MySQL intsony fa mba ahafahako mampitony ny tenako taloha ny amin'ny fasahirana any amin'ny nanaovana an'izany sy nefa ihany koa hanampiana antsika izay mila n'ilay Docker sy ilay MySQL amin'izao fotoana izao. Dia ao anatin'izay ny dinganao ataontsika izany rehefa vitantsika ny installation amin'ny Docker dia anao setup n'ilay MySQL teo dia nanamboatra n'ity gist anankiray ity misy lien'io fichier io ao dia afaka tonga dia jerenao afaka tonga dia downloadinao dia avy eo apetraka ao anaty dossier. Dia rehefa apetraka ao anaty dossier dia mila renomenao hoe Docker compose point yaml ny anaran'ilay fichier. Dia avy eo afaka ovainao izay anaran'ilay container anao ohatra azonao ovaina eto ny password ny root ny anaran'ny base de données ny user sy ny password. Dia ny port ihany koa afaka remapenao par défaut izy amin'ny port 3306 fa afaka ovainao io port io. Ity port ao anatiny ity tsy mahazo ovaina fa ity port ity ny interagisenao amin'ilay base de données rehefa avy eo. Dia ny amin'ny PHP MyAdmin ihany koa mety misy information azonao ovaina tsy hoe hampianatra be momba ny Docker eto fa ampiseho fotsiny hoe ahoana ny ahafahanao mampiasa ny Docker anaovana an'izay procédure izay. Dia izany hoe ny port misy an'ny PHP MyAdmin izany izao no mahapentsika ho lasa 80-81. Dia ao anatin'izay mba handefasantsika an'io izany dia io fotsiny copienao dia avy eo ianao manao atao anaty terminal hoe Docker compose up mandeha izy rehefa avy eo. Dia rehefa mandeha izy dia tonga dia accessible avy eto amin'ny port 80-81 amin'ny localhost anao. Dia izay dia vita ny base de données. Mety hoe resaka ny tena betsaka teo fa mino afa afaka manampy antsika raisina tsara izay zavatra izay. Docker compose up dia afaka mandeha ilay izy dia manao contrôle C ianao rehefa mianule an'ilay izy. Fa raha tianao handeha ilay service nefany tsy hoe mampiseho ny zavatra rehetra eto amin'ny console eto dia manao ianao hoe Docker compose up dia tiret D izany hoe detach izany hoe détaché amin'io console io izy rehefa avy eo fa mandeha any ambadika any. Dia avy eo rehefa mandeha ilay izy dia azonao ajanona amin'ny Docker compose down. Zay dia ohatr'izay no mampiasa ny Docker dia ohatr'izay izy ao anatin'iny cas iny hanao vidéo momba ny Docker ihany any aoriana any fa
Mankasitraka anao nijeren'ity vidéo ity dia amin'ny vidéo manaraka indray antsika mifankahita. Sotra betsaka, mandram-pionandray!